Coucou daholo ny zanagasikara rehetra. Betsaka ny mametraka fanontaniana mahakasika ilay manisa andro dia averina indray zany ilay izy androany mba ho fantatry ny vaovao ary ho an'ny olona rehetra izay efa nahita ihany koa dia mba miezaka mamantatra ilay izy ihany koa. Ho jerentsika inge nataoko tamin'ny voaloha tamin'iny ny vehivavy tonga fotoana mandritra ny 28 jours. Fa ny androany indray dia ataontsika tao 32 jours. Dia ohatra alaintsika voalohany maka calendrier anankitelo isika. Septembre isika zao septembre, octobre, novembre. Dia raha toa ka tamin'ny 1er septembre indray no tonga fotoana voalohany dia eo amin'ny 1 zany no manomboka manisa. Le andro voalohany tonga fotoana iny eo isika manomboka manisa andro. Dia ho jerentsika ingely izy raha toa ka 5 andro zany ianao no tonga fotoana dia ato amin'ny 5 no tapitra le izy. Dia 32 jours no ho jerentsika dia efa metomboka 5 tsika 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Dia septembre 30 dia mbola mitohy ihany. Octobre 31 dia octobre 2 32. Any amin'ny octobre 2 zany no tapitra ny 32 jours. Dia raha tonga fotoana indray indry atao dia raha tonga fotoana indray indry amin'ny 3 octobre dia sao tsara fa 32 jours zany ny fotoana indray amin'izay fotoana izay. Dia ho isaitsika indray aloha ny calendrier manaraka manomboka ny octobre. 3 octobre 4 5 6 7 8 hatrany amin'ny 31 dia miditra any amin'ny volana novembre indray tsika. Ato amin'ny daty numéro 3 novembre izay vao tapitra ny 32 jours. Dia eo indray indry manisa voalohany eo rehefa tonga fotoana eo dia isao indray ao aorianan'izay fotoana izay. Calendrier anankitelo zany farafaratsiny no iverifiana ny hoe firy ny fotoanany fadimbolandry 28 sa 32 misy 22 ihany koa indraindray. Matetika ny olona rehefa hoe melehibe dia somary mitombo le isan'le andro mielaela kokoa vao tonga fotoana fa raha mbola somary tanora dia eo amin'ny 28 29 manodidina eo le izy. Fa ny zavatra tiako tsindriana ry zareo amin'ny ankapobeny indrindra fa ho an'ny tovovavy malagasy aloha dia tsara ihany koa indry zany raha toa ka hoe tena hoe miditra amin'le tsy afaka miala dia manantona mpitsabo. Ny vatantsika olombelona ry zareo dia tsy mitovy fa na dia ny kambana azy. Raha toa ka mahita kambana isika zao eny an-dalana eny mitovy tarehy, mitovy orona, mitovy ny rehetrarehetra fa inona tsy mampiavaka anazy tsy mampitovy anazy ny fanondro lavitondro. Raha samy manao lavitondro ny kambana anankiroa dia tsy mitovy ny lavitondro zareo anankiroa. Dia io mampiavaka ny olona rehetrarehetra ihany koa. Ka noho izany isika olombelona rehetrarehetra tsy mitovy fa manantona mpitsabo izay vahaolana voalohany. Ho tohizantsika ihany aloha ny torohevitra ary. Ato indray tsika ho jerentsika hoe ny 14e jour mipetraka fanontaniana tany aloha tany. Ohatrany ahoana ilay 14e jour angamba tsy fantatray Dia ny 14e jour raha toa ka manana hoe 22 jours isika eo amin'le fadimbolana dia atao -14 le izy. -14 22 -14. Dia raha toa ka manana 28 jours isika dia 28 -14 noho izany 14 andro. Dia raha toa ka manana 32 jours isika dia 32 -14 dia any amin'ny 18 jours. Dia mipetraka ny fanontaniana mantanareo atahoana indray ary zany fa tena ohatrany tsy azonay le izy. Dia ho azavaintsika eto amin'ny calendrier antsika eto indray zany hoe atahoana le izy. Ho raisitsika ny calendrier sy ny octobre. Raha toa ka manana le 32 jours indria no tonga fotoana. Tapitra ny fotoana indria tamin'ny 2 octobre. Tonga ny fotoana indria tamin'ny 3 octobre. Ny dikany zany dia ny 2 octobre. 2 octobre indria no metomboka eo no manisa -14 dia eo no ahitana ny 32 jours.
ity efa hitako ny calendrier raha toka 3 isika tonga fotoana androany dia ny 2 zany tsika no matomboka -14 dia isaitsika 2 dia 1 dia miverina atao amin'ny septembre indray tsika 2 dia 1 dia 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 ary 19 ny 19 septembre zany indria no tonga amin'ilay fotoana hoe mahalonaka raha toka hoe ao zany no milely dia tsy maintsy bevoka. Dia atao ohatran'izay foana ilay izy. Andao ndraiky antsika aka ohatra indray aloha fandroany mino fa mbola tsy dia azokazonareo tsara ilay izy. Ho alaintsika indray ny oktobra sy ny novambra. Raha novambra zao indria ka hoe atao amin'ny 4 novambra ny fotoana indriny tonga androany dia ny 3 novambra eo isika no manao -14 dia isaitsika indray hiverina 3 novambra 2 novambra 1 novambra dia miverina oktobra 31 octobre 30 octobre 29 octobre 28 octobre 27 octobre 26 octobre 27 octobre 23 octobre 22 octobre 21 octobre 20 octobre any amin'ny 20 octobre dia no tratran'ny 14e jour dia raha tondry ka hoe ao anatin'io indray no milely dia bevoka. Fa izao anefa tsy voatery ihany koa nkeny hoe ny vehivavy foana no tsy maintsy hanao ilay fanabeazana izany e. Ny lehilahy raha toka tena tia tokantrano, tia fianakaviana dia mitsinjo ny ho avy ny vehivavy. Tsy natao ho an'ny vehivavy irery ihany akory zareo ny atao hoe tokantrano. Ianareo lehilahy ange raha ohatra ka tsisy vehivavy anasa vilia, vita ny lisany ve zany? Vita ny lisany pasoka ny akanjo lisany, vita ny lisany mahandro hanina hoe andeha handro hanina ako fa tena tsisy madama. Ray isan-jaton'ny lehilahy mahavita an'izany. Fa ny ankamaroan'ny lehilahy rehefa tsisy vehivavy tonga dia lasa antitra rapida. Dia miseho milay be hoe andeha haka vady eny nefa tsy nanintsy fa izay haka vady eny. Mody le hoe sipa vady no ialana ilany hoe mazaka izay raha lasa ngendry dia izay mahazaka e. Kanefa inona ny tena olana eo? Tsy mahavita tena. Lisany bandy ny tena tsy mahavita tena rehefa tsisy vehivavy. Aleo zany azava ao anatin'ny sain'ny lisany. Ka noho izany raha tian'ny lisany te hiada ny lisany ao an-tokantrano dia mila mahay manaja vehivavy vady aloha. Dia mikarakara ny tokantrano, mifanampy sy mifamonjy. Rahatrizay ange zareo rehefa antitra ianareo roa e. Tsy maintsy hanambady ny zanakareo anankiroa. Ianareo mivady sisa tsy maintsy hiaraka antitra ao an-tokantrano. Ka raha ohatra ela ka ratsy loko tamin'izany, tsy maintsy horomotra ihany koa nge madama hoe za tena natao tena ohatr'izao taloha fa zao koa meko miavatra koa tena. Tsy tsinjo an'ny lahtsony i ramatoabe rehefa antitra lisany dia zakany ela ve zany? Hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny zany. Jereo ange fiainana-dadabe anareo sy ny bebe anareo e. Raha tsara saina izy dia miaraka mifanjohy ihany foana izy anankiroa. Mahafinaritra ange zany hoe zareo zany hoe miadana ara-pitiavana e. Tsy tia vola tia mihitsy ny tena mampiadana fa ilay atao fifankatiavan'olon-droa. Raha fotsiny lehilahy zao ohatra accident elahy. Nirevy niaraka tamin'ny bandy tany elahy dia accident. Ho avy eo ve ilay bandy akamalahy hoe andeha tonga tena izany bainina. Za ilay izy tonga dia araka hijanona aty amin'lahy. Alohako daholo rangany ny hôpitaly rehetrarehetra. Alohako daholo rehetrarehetra. Tsy miasa elahy maritra ny ray volana fa tonga dia alohako daholo. Misy bandy akama mahavita manao an'izany ve? Ndray andro, 3 andro mahavita ihany ilay rony. Fa raha hoe elahy mandritra ny ray volana na 2 volana elahy malemy ambofandrina. Tsisy havita an'izany ny bandy akaman'ny lisany. Fa iza no mahavita an'izany? Le vadiny elahy hitsakitsahany elahy isan'andro. Le vadiny elahy profesy lahy isan'andro. Le vadiny lahy darodaroa lahy isan'andro. Ary le vadiny elahy ambaniny elahy isan'andro. Noho izany kodiaran-tsarety ny fiainana. Manao tsara ianao androany hitsinja vokatra tsara. Manao ratsy ianao androany hitsinja an'ity. Tsy voatery androany miodikodina ny tany.
mety rapitso, raha afaka pitso, raha afaka herinandro, raha afaka taona. Amin'izay fotoan'izay dia hijinja sady angididy loha avy eo hoe tena tahaka izay marina tsy nanao an'iny. Efa tara loatra. Fa zao zareo ny hafatra apetrako ho an'ny tovovavy malagasy aloha dia mbola tsy ampy taona tsara kokoa raha hoe rehefa miditra manambady izay ndry vao milely. Raha ny lehilahy malagasy rehetra ozy eto Madagasikara ny hitako eto dia tian'ny lehilahy malagasy mba hoe vehivavy virjiny no miditra ao an-tokantrano. Fa kosa noho ilay fivoarantsika tanora ankehitriny dia lasa mampalahelo ilay izy lasa mivoana. Tsy misy fanomezan-tsiny io aloha izay aloha tsy mametsiny ako ho an'ny olona rehetra efa vaky vody ireny vehivavy rehetrarehetra ireny hoe vaky vody tsy fidiny ireny dia vokatry ny lainga tsara lahatry ny lehilahy nampatonga an'ireny ary vokatry ny fanomezan-toky amin'ny zavatra fanomezan-toky toky fitaka ataon'ny lehilahy. Izay ny ankamaroan'ilay vehivavy ireny. Tsy nisy vehivavy mihitsy nisafidy tsara angano dia hamaky vodiko ako fa tena izay no tiako mialohan'ny hanambady. Tsy nisy nandinika an'izany vehivavy fa entin'ilay fitiavana, fientanam-po kanefa diso fiantefa ilay izy. Dia mbola atoroko ihany ny tanora malagasy raha toa ka tena hoe tsy azo efiana moa izany dia ny ataoko andana makany amin'ny dokotera dia ny dokotera no manoro izay tokony atao. Aza menatra mihitsy, tsy misy mahamenatra izany. Ary raha toa ka andeha ho any amin'ny dokotera indrina ianareo roa, tsisy dokotera hoe andeha hiteny anareo mihitsy izany ve nalehanareo aty, tsy saina. Tsisy dokotera hiteny an'izany, amin'ny maha dokotera anazy dia manoro izay ny asan'ny dokotera, manoro ny zavatra tokony ataon'ny olona anankiray. Mitsabo ny zavatra tsy mety ao amin'ny olona anankiray, izay ny asan'ny dokotera. Tsy misy mahamenatra izany. Raha ho an'ny lehilahy ihany koa, ho an'isan'ilay mpanao toky fitaka reto, aok'izay. Raha tena lehilahy lisany dia fianaran'ny lisany atao be dia be, atao masakan-doha. Raha toa ka tena hoe tsy fidiny tokoa moa izany ilay hoe tsy maintsy hoe hilely satria lisany entin'ilay bibity mizihatra isa-maraina dia be ny kapoty. Amin'izay mba tsy be voka ilay zanak'olona aloha voalohany indrindra. Satria potika no avin'ilay zanak'olona tokony mbola mita fianarana tsy maintsy manambady tsy fidiny. Ary elahy koa tsy maintsy manambady tsy fidiny elahy nefa elahy mbola te hanalazy, te hanao revy etsy sy eroa. Dia avy eo elahy rehefa ao tokantrano elahy vao maninona hoe tena sipa tsisy ilaivana azy ty raha. Ary elahy koa nge ilay tena bany tsisy ilaivana azy satria mamotika ny ho avin'ny elahy. Na izany na tsy izany dia mila tsy maintsy mizaka ny vokany ao koa nareo anankiroa satria nareo anankiroa niaraka nanao an'ilay izy. Misy ny mampalahelo any ambadika any hoe rehefa hitandrina roa fa be voka ilay vehivavy dia elany. Tadio tsara zareo amin'ny fiainana rehetrarehetra, misy fetra daholo. Manao tsara ianao androany, hijinja vokatra tsara. Manao ratsy ianao rapitso, hitanao tsara fa hijinja ny vokatra ratsy iny amin'ny fotoana tsy ampoizinao. Dia izay. Mbola ho avy ny torohevitra manaraka mahakasika ny atao hoe atahoana mitazona tsiron'aina. Amin'izay mba hianatra ihany koa izany ny lehilahy malagasy fa tsy hoe hilely fotsiny dia alefa fahatany fotsiny amin'ny tsy fandehana nefa tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana fandehan'izy. Dia mba mila mianatra koa izany lisany. Be dia be ny vasectome, makany amin'ny dokotera dia manao vasectome amin'izay tsy be voka ilay zanak'olona. Indray andro any koa elahy rehefa hanambady dia aza be menimeny elahy hoe izay rangahy mila sipa virjiny. Oka aloha. Rehefa bandy zatra nilely teto sy eroa elahy dia miomana fa sipa tsy virjiny sady efa nilely teto sy eroa tsy maintsy ho vadiny elahy. Dia aza be menimeny. Samy mijinjana fafiny daholo ioko. Fa raha ho an'ny lisany raha hoe tena mila sipa virjiny lisany miditra tokantrano, lisany ihany koa tsy maintsy mila bandy virjiny. Mbola tsy nilely aloha. Izay nilely rangahy dia izay mila sipa virjiny. Izay bandiko. Bandy nge izay nge kapay tsy hita fery. Bandy elahy androany, fa rehefa manambady elahy tsy ahabandy ny elahy izany. Rehefa miteraka zanaka vavy elahy ka hoe vakindrin'ilay roa ny zanaka elahy vavy, tomany migogogo elahy avy eo sady tsy rariny. Izay efa misaotra betsaka anareo zareo
Dia manaraka indray, ho ampitsika ataontsika tsara be ny torohevitra rehetrarehetra.